Dia ahoana aky izany ny drafitra Rapitso a? Za dia andeha nefa tsy manam-bola mihitsy ko indry ihany mantsy ny ao an-tanàna fa mahantra beko. Le hoe andeha boîte de nuit ve? Angamo-ky misy avatsiny ny drafitsika amin'ity herinandro ity a. Fantatry indry ihany koa le izy fa mody fanina. Sy raikitra izany e. Fa mbola hitakila kely amin'ny rapaina sy rabofy aloha za. Aza matahotra indry fa tsy maintsy mahazo vola e. Tonga dia za indray miantoka indry amin'io. Merci kia, izay mihitsy anie ilay tsy ahavozako andry ity e. Dia inona moa ky izany mampinamana raha tsy hifanafitra ohatr'izany a? Inona mihitsy? Rapaina koa nge tonga dia tsy mitsitsy vola mihitsy vao mangataka amin'ny ahy e. Raha bofy ihany no misy rivotra ao an-tanàna ao. Mitady ho be sermonina izy indraindray. Mila mitady fika amin'ilay indray izao amin'ny Rapitso io a. Ka ny rabofy rehetra koa ny aky ohatra ny itovizana daholo e. Fa tsy olan'izany e, mahita fika foana rangatsika. Inona indray marina aky izao ny fika ialana ao an-tanàna ao? Za aky mahita fika. Hoe ahoana aky sao dia mba mety amiko izany. Mody atao hoe hanao excursion tsika e. Dia rehefa rivariva iny vao mody atsoina ry zareo hoe tsy tafody tsony fa simba mivamina mitondra anay hoe sa hoanao izy indrindra. Ohatry mety a. Sady ny ao an-tanàna aky ohatry ny tsy mivaky loha ny fianarako izany a. Efa milamina izanyko. Rapitso izany e. Izay izany aky a. Atsoko indry Rapitso maraina rehefa miala ao an-tanàna za. Salut maman. Ary nga mbola tsy tonga papa? Mbola tsy tonga izy ka. Misy landry azy anga sa ahoana? Sady efa ho avy eo nge izy zay. Andro efa mifitiratsaka koa ane izao e. Ay, ary aloha izany za ho any amin'ny chambreko fa midiny eo ihany ary efa tonga izy. Vetivety aloha Fa misy inona indray e? Fa ny rava tamin'ny firy moa indry ino izao ny vao tonga e. Ondray rabofy sy ny sermonina ny. Be embouteillage be re tany dia taraiky vao tonga e. Ko maninona raha ny antso andramiro ianao hakanao tany rehefa hariva loatra e. Raha ohatra hoe dia tara vao mirava. Amin'ny sisa dia atsoira mily fa zay anie no asany e. Hakanao sy hanaritra anao rehefa mianatra. Lety e. Nareo koa izany ohatra ny tsy tenenina mihitsy ko. Efa niteny aho hoe zaho tsy tia an'izany alaina sy aterina izany fa rehefa tsy hividy moto ho anà nareo dia aleo zaho amin'izao ihany. Fa inona nefa ny antony e? Ka izany ka zazakely ka alaina sy aterina ka. Tsy omezan'ny mpiara-mianatra amiko amin'izany izy. Mba sipotra izao ve ny tena dia alaina sy aterina foana. Fa ino izay tabatabana roa mianakato izao e? Papa, salut papa. Bonjour ndry. Fa inona ao ny mahazo anareo mianakato? Midonga ividiana moto ny zanako ao hoentiny mianatra e. Fa ngamondry tsy efa alaindra mily sy aterina rehefa mianatra ka. Efa lehibe hono izy ka tsy tian'izany alaina sy aterina izany rehefa mianatra e. Tsy tian'izany akanjo ry papa. Sady ny embouteillage radio koa enjana be. Tena leo be papa mba hividiana moto moa za e. Tsy olan'izany e. Ao fa hividianana moto ndry dia aoka izay ny tabatabanareo fa tena maka eo. Merci. Ny olona efa reraka avy any am-piasana tabataba ve moa no mitsena nazy. Milozaka aloha nareo fa tsy aharesy anao sy karenina eo koa ahy e. Merci papa. Ary avy aloha ataoko bisou mihitsy papa fa tiako be mihitsy. Oay, fa mbola misy zavatra lazaiko amin'ny papa marina. Inona ihany ary lazo aingana ary karenina fa reraka ny io e mila makaina ny ahy ho ahy. Ka hita amin'ny papa hanao excursion zay Rapitso dia mba hangataka vola amin'ny papa za etiko any. Za efa tsy nangataka tany amin'ny maman intsony fa izy mahita lasaina foana sady mampifilafila be dia tsy tiako. Ve vola ny tadiavindry e? Vola. Zao mandalova any amin'ny brok rehefa andeha anatra indry Rapitso. Dia any no meko ndry fa tsy misy vola ty amiko izao ka. Merci papa. Zay fa Rapitso izany Zay fa andeha hakaina amin'izay fa tena vizana be. Iza koa zany miantso amin'ny andro alina be izany manidikely zanitsika. Aleo aloha raisinaingana dia akatra any amin'ny terasy ihany fa manaitra ny landy eto ity. Allo?
ay ve lahy ihany fa angah dia maika be mihitsy no ilan'ny lahy dia miantso an'ity andro alina ity letsy zany ve letsy no nanelingelena ny lahy kosa tonga dia alefa sonentana rehefa vonona ny volany ohatrany mahazatra ihany io tsy miova letsy ny fomba fiatsa dia tiako ary ahoana zay fa raha pitso miresaka tsara fa sao dia eny mivadika eto aka zay lasa indray zany entana manaraka ko vola be indray zany niditra ato ato sery malagasy mahantra vola be zao no mirarakopana dia lazaina fa mahantra ny gasy tsy za kosa aloha zany dia ahoana tirpainy zany drafitra rarivo zany karaikitra zany sady karenina ngo iny nahazo vola be tany amin'ny baininy ko zely ty hoainsa be kosa zany sady mibandy amin'izao lesy tena tapaka be le borsa koa ela be vao mivoakako atraty fa ngah elahy ihany efa nanjaitra tody sy nitery alika mihitsy ange amin'izao fa hono marina ly ty ary karainina marina ve ty tena deba be mihitsy ohatran'izay angatahany any amin'ny rabaininy dia azo ny daholo tena hita marina elahy vao tamin'ity taona ity vao akamanaka fa ahoana ty angamy mbola tsikobony lany asa mibainindry karenina ka ohatrany mbola tsikoboko ay zarynareo zany ahoana zanaka amin'nisitra ly ty karenina iny so variana elahy ko sy vely ko tsy hoe zany ary tena pakebe marina izy raha zany tena ohatrany mila ketrehany kala karaina iny raha zany ary inona koa mahavariana le ty tampoka teo sa variana mieritreritra ny arimbe andry karenina enjana lesy reny sipireny tsy lany lanina ny volany reny ary sady to mikozy amin'ny lafo za vavolombelona zany nandritra n'izay roa taona ny rahana ny anatra zay tonga dia tsy ho revo mihitsika hatr'izay akama amin'ilay kosa izy raha zany dia ahoana kiry karaina naomby any ve le tetika sa ahoana zange ho efa miteny amindrio hoe ny ao an-tanàna tsy dia misy mivakiloha zany efa tsy rabofy ihany dia ahoana zany lazaindry tamin'ny rabofinareo ka zanga ny teny taminy rabainina ihany ny teneniko dia tany ko any nakavola fa amin'ilay kosa aloha infika amin'ny mekandry iny ngazay fotsiny fa mbola misy ina kokia efa azo moto koa tsika atoato rabainina ny efa nilazaiko andry fa tonga dia mipotsaka be rehefa angatahako vola ninona zay angatahako aminy dia azoko daholo fa rabofy ihany ny mpanisira ao sambatra kindry raha izany ka rabainina kosa ngeky manana ny maizy azy dia ahoana kosa moka izy ny tsy ampiadana ny zanany vavitokana marina tokoa izany tena tsy misy mahaory andry marina zao mahaizaky manararoatra fa tsy hisotra n'izao tsony aroako izany resaka izany ho any fa aleo aloha iantso any toko sy rivo dia amin'ilay drafitrantsika rahariva zany tiako marina kilory zareo fa ohatrany tsy hita mihitsy ary tsy napoziko mihitsy hoe zanaka amin'nisitra ny sipa iny zany gaga hoe aiza foany kala mahita an'ireny vola ireveny isaka mihetsika reny sady amin'izay rehefa mirevy dia tsy kelikely fa tonga dia miatatra mihitsy aleo aloha tedavana fikarangamy momba iny fa ohatrany ho tafa raha zany sady mipandy koa ve dia hijanona ohatr'izao foana samy mpiara-mianatra ray kilasy zao ihany ve mila miketrika letsy lahy rivo raha tia hanambola ohatran'ireny
Ohatrany ganga be rivo teo vao naheno hoe zanaka minisitra Karenina. Ay marina tokoa moa ny bandy iny zao vao nahafantatra an'izany. Tsy mena tsiny le rera izany. Ohatra ary izany fononako izany fa ohatra misy miantso ange izy izany. Ay tsy ambany eo ndanitsika ka. Aleoloha raisinaingana so tapaka eo ihany. Ary Karenina tia miantso aty. Momba n'le drafitra rariva angamba ity ka. Aleoloha raisinaingana. Allo Karenina. Fa izy lisa fa tao tsy hita mihitsy. Miandry anareo ety Anosy izay sy Linda zao. Teneny rivo dia hainga anareo fa ety izay roa miandry anareo. Eny Anosy. Okey ary. Zao dia zao ihany dia ho any amin'ny riva dia tonga dia ho avy eny zay. Zay fa rehefa avy eo zany. Salut letre. Inona ny vaovao? Ohatray marina. Tena sarom-posainy le ty. Ahoana? Vao saika andalo any amin'ny lahy mihitsy aho zao. Ay raha ty nakatiako. Ohatra ny tsisy atao mihitsy aletsy dia nakaty amin'ny lahy. Fa misy inona ty? Ka vao niantso atao lesy Karenina hoe mitady antsika ao izy Linda amin'izao. Kosy? Mety irevindray angamba izany. Sady za zany efa te hanalanala mihitsy. Inona zany fa tsy ndao andeha letsy? Faizahoana zareo amin'izao? Ka efa miandry antsika eny Anosy eny ony zareo amin'izao nahazo bobo be tany amin'ny baina ny Karenina dia mitady antsika zareo mba hanalanala zany amin'ny karaoke. Milay kosa letsy zany. Sady za ohatra ny tsy misy atao mihitsy amin'ity andro sabotsy ity. Fa andeha any amin'ny boaty indrainga hono rariva. Indray lesy efa raikitra. Fa tsy misy ataony izy amin'izao fa nierany tamin'ny tao an-trano hoe andeha hanao excursion dia zao niantso antsika izao indray. Inona moa letsy zany fa dia analaza foana zany androany. Ainga lahy dia indrao hiala ary. Kanjo vetivetika fotsiny dia hialitsika fa raha mikorompaka aloha tsy halany ny vola entin'ny Karenina ny lahy rehefa tonga antsika. Allo Tovo ary lasa aiza amin'ity andro sabotsy Karenina ary Tovo tsy hitako atao trano mantsy izy. Fa nga tsy niteny taminao izy talohan'ny alany tao hoe. Tsy niteny tamiko izy fa nakaiza hono izy. Ianao koa moa be menomenona amin'ny foana ka aiza no iresahany amin'izay alehany. Lasa nandeha nanao excursion hono izy fa aza dia taitaitrao ianao maditra mihitsy ny zaza iny mandeha dia tsy malala miteny. Ka ianao be kizitina amin'io ihany no mahatonga azy tsy teny aminaoko. Sady izy koa ane tsy zaza ntsony. Na izany azy. Efa fantatrao izay ny nalehany dia tapao amin'izay aloha fa mbola miasa ane io dia zao tsy mody any an-tandro fa mbola be asa be. Izay fa rariva mazotoa ianao. Efa manomboka mandreraka koa ny atao tranatiko. Samy manao izay tiany atao na ny rainy na ny zanany. Baranahany mihitsy. Dia ahoana rito inona ny atao? Sady mbola hoela mantsy vao hariva ny andro raha zao Zato dia ohatran'le mahazatra ihany rangah. Sady mivazovazo etsika saona azy nareo. Raikitra zany ataovy betsabetsaka fotsiny ny tsaka fa sao mamaloha amin'ny fotoana etiko le. Saza matahotra indrifa ny vola misy moa nena matanjaka Zay mihitsy ny ale tsy afozako amin'ny Karenina ka. Mahafinaritra rangah ny finamanana sy ny fiarahana hatramin'izay Ohatra ary rivo zany inge ohatra tsy ahitana kozy mihitsy hita ho ako. Say fa mamy sady ny bandy akamo zany. Eny marina mahangina be mihitsy laha zany androany
Fa hoana e? Misy problème? Tsy mangina zany afa mbola mieritreritra ny zavatra hosotroko fotsiny e. Taire soratera zay tila fa efa iny ihany koa ny serveur e. Sela be rangahy zany fa tonga dia ataovy be kisotra ny anareo ihany. Aleo koa mitovy ihany fa za rery ve ny aningany. Zay zany ty le commandinay raha misena. Are za le taratasy kely sy stylo teo nanoratana vazo aloha e. Nareo mantsy ohatry ny mbola mihainohaino be nefa ny tenanay ohatry ny nefa te hivazo be a. Kia dia raha ihany koa aloha ny soratandriva zay koa mba te hivazo a. Sirare. Iza ihany tia Karenina mbola tsy tonga ihany ritovo a. Efa amin'ny 7 ora hariva anie izao e. Orlandy ho avy eo ihany izy fa inona ary tia mahataitaitra anao ty e. Tsy zazakely any ino ahy e. Zahay indray ianao le manamoramora zavatra ohatran'io a. Ka izany ko. Tany efa tsy milaminy ty. Sady amin'izay a tsy mahalala mampandray fa dia any fotsiny. Tsy hita hoe ahoana na ahoana. Aiza moa ianao Orlandy no ahifandray aminy a. Be menimenina ohatran'izany kay. Tsy omeko tsiny ihany izy raha ty amiko foana no miteny rehefa misy zavatra ataony ihany ko. Ny anao ve moa tsy niaro azy ihany no ataonao na mety ny ataony na tsy mety. Ka tokony mba hifanaraka aminy ianao e. Vehivavy eny iny rangahy ty fa tsy lehilahy ohatranao e. Ka efa miteny aminao aho fa tsy zazakely iny fa efa olon-dehibe misaina sy mahalala ny tokony ataony. Efa miteny aminao izany foana. Na izany azy. Ka sady vavitokana ane izy iny e. Aleo izy mba hanao izay mahafinaritra ny fony kosa e. Zay ihany. Dia ny fidina alina ohatran'izao kosa. Tena tsy ekeko a. Efa iro izy fa miantso e. Asa be menimeno intsony. Allo raisiko. Allo papa. Tena tsy afaka mody afa maty le fiara mitondra anay dia aty amin'ny namako any matory a. Zany ve aky? Eny ary rapitso zany ry zanako a. Ok papa. Bonne nuit papa des bisous. Inona zao no lazainy teo indray? Tsy tafodony izy fa maty any an-dalana ny fiara mitondra azy e. Dia any amin'ny namany ihany izy no matoriko. Maninona tsara? Izany lazaiko anao zany ko. Efa miantry ny mialamandro koa izy zany. Afaka matory any amin'ny namany izy ko maninona ny tsy mody fa mijanona any. Enao ty tena manaraka ambokiny fotsiny izay zavatra lazainy ihany fotsiny a. Orlandy tsy haiko fa zay aloha ny teneniny teo a dia ny ekeko. Ho avy eo izy rapitso dia anontanio tsara fa azy zany totofanao fanontaniana eto ary mangina amin'izay anao fa tena tsy misy akanaina mihitsy ka. Fa taiza moa indry iro Karenina ny maraina ohatr'izao vao miditra ny trano. Tsy efa nilazaiko tamin'ny papa ve ny nalehako e. Sa mbola tsy niteneniny anareo? Fa maninona moa any tsy ilazandry amin'izay dia lehandry ihany fa izy no ilazandry. Sa tsy misy dikany mihitsy ny fiheverandry a. Io indray nareo sy ny sermonina anareo fa tonga. Zany ihany no mahakamona miresaka aminareo dia mbola atao foana. Ka zanako anindry e. Adidiko no miteny sy mananatra andry rehefa misy tsy mety ataondry. Ka zangy eo ary maman efa olon-dehibe fa tsy zazakely tsony e. Leo be an'le menimeninareo isan'andro a. Ay, dia tsy ho tenenina tsony zany. Maninona zao ianao no tsy nody omaly nefa afaka matory any amin'ny namanao ihany. Keva hoe maty ny fiarako. Sao dia adinindry ary fa vehivavy eny indry fa tsy lehilahy mitovy amin'indray indry ka izay tiana atao no atao. Leo be aranga fa zany foana ny anareo a. Tena mahaditra mihitsy zany raha zaza. Vao tenenina kely dia tezitra. Dia ahoana irahana ary ve ny Karenisa ahoana e? Nefa nge izy ohatrany tsy mivaky loha amin'ny resaka bany izany e. Sady amin'izay koa izay mpinamana raha teo dia sarotra be raha hoe izany hiaraka aminazy. Sady voatsy-poainzy eo iny dia sirika be hoe izany manao valifaty aminy a. Tsy mety rangahy izany fa aleo fikafany tedavina.
Ary maninona moa zany raha alaina keriny dia atao takalona inany e. Izany tsy potsaka eo ny vola be angara iny e. Hevitra mety a. Aleo rangahy izay mihitsy ny atao a. Tsy mahalala ny rivo angaha. Miala tsiny aminao ary sipakely mpiantoka revo fa tena tapaka ny bandy a. Manomana fika amin'ilay fotsiny dia mety zany. Ary aleo zao dia atsoko aloha ry zala-bandy aka manomana ny ketrika. Ary tsy atao kobo ny toko zany fa ohatrany tsy atokisako mihitsy ny bandy iny a. Sady ry zareo rahateo mpinamana be efatry ny elo. Inona ndraiky ny sermona azondry tamin'ilay omaly indro Karena? Enjana be ny natondra bofo tao fa ndringa ahoana? Fanontaniana tsy fanontaniana no napetrany tamiko tao. Dia inona navalindry tamin'izany aky? Inona moa fa tsy nivalivaliako tao fotsiny. Le ho an'ny farany dia nilako fa mandreraka be. Napiarindry tamin'ny mihitsy izany ny mokondohandry. Manaiky andry aloha e. Fa ahoana ihany aloha ilay moto andry e, poinsa ihany sa tsy? Indray tonga dia poinsa foana Kozy a? Ie. Rehefa rabainina angeny mikosy tonga dia taterahany iny fa ndringa ahoana? Mbola tsy tafaresaka tamin'ny tsara tonga dia manao arrosazy be zany ndry amin'izany moto azondry izany a. Aza matahotra ho andry fa ny vola misy moa ny aina matanjaka fa ndringa ahoana? Fa zaky mahita hevitra raha mety amindry a. Hoe ahoana ki? Tonga dia teneny fa inona ary ty? Zany fa maninona ho raha mba hovaina kely amin'ny mahazatra indray ny rivy amin'ity e. Hovaina ahoana koa ki? Hitandry, somary atao ohatrany hoe mivoaka kely ny vilona indray zany ny dravitra manaraka e. Zany hoe sady mitsangatsangana zany tsika amin'ny rivy. Ary ohatra mety zany a. Sady amin'izay koa tanteraka lehilainga be atsika tamin'iny e. Tonga dia raikitra ry zaniko. Rehefa avy eo ihany zany dia ho any amin'izy roa lahy dia lazaiko amin'izy ireo zany sa ho? Tsy mety zany aky a. Za mantsy tsy afaka makany fa endry ihany ny ao an-tanàna e. Vao mody arivariva kely ndry tonga dia efa wow be mihitsy. Andao ary zany aloha iaraka ivoaka any dia indry moa dia za andalo any amin-dratoky any e. Andao ary e. Fa misinona ary toko sy lindany dia mandodina be mihitsy nareo amin'izao andro arivariva izao a. Sady amin'izay ny filazandry toky anazy ohatrany dia efa misinona ireny any anaty foana. Kalma aloha ialahy fa inona ary ty taitaty. Vaovao lehibe sady mahafinaritra tokoa no lazain'ny Linda io fa aza mikoropa ohatran'io ilay sorbainina. Fa misinona ary Linda. Tonga rangahy dia kosio amin'ny bandy izay tianareo tenenina. Nareo koa ve rangahy vao tonga avy any dia mingongonina ohatran'ny inona tsy. Ka izao ilay izy e. Ividianandrapain'ny moto karaina dia anao arrosazy be amintsika hono izy atoato. Kozy vely e. Milay kosa zany rangahy. Inona moa zany fa dia analazy indray zany sika sa ahoana litiry toky. Marina zany fa mbola misy toa ny fahazamaika aloha ialahy. Fa mbola misy inona indray Linda? Toy an'izay ihany a. Dia mba hovaina kely amin'ny mahazatra indray fa tsy ohatran'ireny intsony ny revy amin'ny manaraka e. Hovaina ahoana koa zany e? Ka soso-kevitra ity dia efa nekeny karaina e. Nareo lahy sisa tsy hay hoe ahoana. Ka izao ilay izy. Ivoaka kely any amin'ny vilona indray zany sika mitindray mitoraka ity ka ahoana. Hevitra lahy sisa no andrasana fa toko ohatrany efa manaiky an'izay koa. Tena hevitra mety kosa zany Linda zany a. Tonga dia amin'izay ny anararotana fakana ny karaina keriny. Mety rangahy zay fa leo ekena. Zany vely izy dia atao mampiasa saina. Ahoana mety amin'ny lasa tsy mety? Raikitra rangahy zany a. Sady misy ohatr'izany indray ary ve? Sady mibandy zany efa elany tsy mivoaka teto amin'ny vilona teto. Izay zany milamina amin'iny a. Mila manomana drafitra amin'ilay tsara ilahy rivo fa vorona be ty volosa lahy ty manomboka eto. Ora rivo a. Fa inona foana ty mahavariana lahy ty a? Zany le tsy ohatran'ny mieritreritra an'izany sahady a. Izay zany fa aleo aloha andeha ny tenanay fa ny andro koa ty efa riva. Any am-pianarana rapitso toizana ny resaka sa ahoana? Zay zany e.
Papa Rovina amin'izay ho zany hividana amin'ny papa an'le motoako fa zangy eo mijaly be rehefa mandeha mianatra fa moto inona koa zany? Indry ity ry Karena dia mahita zavatra angatahana foana. Ny fiara ao mipetraka fotsiny ko moto atao inona? Sady nga tsy hitandringa ireo loza mitranga etseroa reny ka hitetateta moto. Nendrineny koa zany dia isaky miteny dia manisy sira ny olona foana ny ataoniko. Fa nareo ve zany dia tsy maintsy manohatra ny zavatra lasaiko foana leo mihitsy Zay indray ry Karena raha vao tenenina kely. Indry zany dia tsy azo tenenina mihitsy fa tsy maintsy mamaly foana. Any ianareo nge tsy mba misy fankasitrahana mihitsy amin'izay ataoko rehetra fa ny manan-kiana sy manisy sira amin'ny papa foana ve raha rehefa tsy mety ry Karena natao indry tsy maintsy miteny Zay ny marenindry Enao koritovo efa tenenina foana tsy ampiantana io zaza io mbola atao ihany. Fa nareo mianak'ireto ve zany dia tsy maintsy ohatr'izao foana rehefa tafahoany. Mandreraka mihitsy mihaino tabatabanareo marina moa. Maman ihany io ry papa. Enao mihitsy ny tena foso atao anaty rotovo. Aizaka tsy mba misy fananarana an'io zaza mihitsy atao trano fa dia avelanao izay daniny kibony fotsiny izy. Efa miteny aminao aho fa tsy zaza zany tsony io ka mila tenenina isaky mihetsika izao. Sady vavitokana koa ne izy. Ny vola misy fa tsy hoe tsy misy akory. Tao ary papako. Dia avelanao izay tiana atao zany. Fa inona nefa ny olanao rehefa hividianana moto kosa izy ampianarina any amin'ny automoto école reny fotsiny izy raha ny accident no atahoranao. Zay mihitsy. Matoany misy reny dia ireo scooter kely be dia be mameno Antananarivo reto foana no miteraka accident isaky mihetsika. Reny ilay hoe izay te hitondra dia mitondra na tsy manana taratasy fahazon-dalana amin'izany aza matahotra indrindra Karena fa tonga dia ilay avolenta reny mihitsy no vidiako andry amin'izay koa tsy manentaina koa io rendry io. Merci papa. Nareo mianaka ve momba akatony teniko mba miteny ihany aho papa dia Rovina zany ny azoko le izy. Andamina kely ny fotoana ampiasana rapitso dia avy eo tady kely izay fotoana hitsoriantsika sindry miaraka mihitsy isika tonga dia izay tiandry mihitsy no atao amin'izay zany dia bisou kely aloha papa. Merci. Tiako ange papa ty. Aleo aloha atsona kely zalahany raha efa lasa ny entana nefa ny zalahana mbola tsy lasako. So mantsy vototr'etronay ny vola be any amin'le vazabe vaovao iarahana miasa ity. Sady ity mantsy ohatry ny fiaraha-miasa maharitra raha ny fahitako azy fa toparoka maromaro ihany no anana n'ity vazaha ity raha ny filazany. Mila mitady entana maromaro mihitsy aloha angoniny. Any amin'ny faritra atsimo any izao mbola betsaka ny entana. Ny mamoaka azy fotsiny izao no manano sarotra kely. Tsy ampafiry nefa vitatrizay ranga io Mila manomana drafitra amin'ilay letra lahary fa aferako avana sao ny atao lahy manomboketo sady tsy mbola fanao ty. Zao aloha dia mila atao mipetrapetraka tsara daholo ny rehetrarehetra. Mila fantarina aloha ny toerana lehany. Dia mila jerelina tsara koa mialohan'izany izay manodidina azy. Ary aorian'izay vao atomboka ny action. Any raha teo koa lavitra ny renivohitra ka milamina tsara fa aleo aloha anontaniana ihany lindazy toko hoe aiza ihany ny andeha. Sao mantsy tsy mahandro tsara eo ny tetika rehetrako. Faiza tokoa toky Karena sy Rivo mbola tsy tonga ihany Ndry ve vahiny amin'ireny olona tafaraka samy tara lava nge reny ka tsy maintsy hoe ingitrika indray zany androaniko. En'ilay ihany le mpampianatra antsika aveo iny fa tonga dia tsy azo atao nininina mihitsy vao izy ny tafiditra aloha ampianaranao. Za aloha tsy andre raha-batanao ao ntsony efa raha malaly reny ve dia mbola irisihana ihany. Iny kosa ny Karena fa tonga ka fa Rivo ty mbola tsy tazana mihitsiko. Ary tonga aloha be nareo zany ahoana? Mibosontsika sa ahoana? Tonga aloha amin'ny ahoana ary
indringa izao ny tara io. Izany ve? Soa aloha fa mbola tsy tonga Ramsey fa raha tsy izany ngamba dia efa niditra. Fa ohatrany tsy fomba ny Ramsey izany koa anie ilay tara. Za raha mba gaga. Mety tsy ho avy angamba iny raha izao no hitoko. Arivo ary vao iny koa ary izy vao tongako. Kaizakaiza daholo e. Ane. Ay ve mbola tsy miditra ihany e. Maty antoka indray zany mibandy ny fo maraina raha izao a. Za koa zany rehefa tara ohatr' izao dia tsy tonga foana ny mpampianatra. Tsy karotro marina ho zany fa rehefa tara elahy dia tsy tonga foana ny mpampianatra. Tsinona moa zany fa tsy andao analanala zany e. Roviny ty amo. Ka andao any amin'ny bara ary e. Ka andao atao any amin'ny bara ary zany le koroadany efatra saika ataontsika izao e. Zay mihitsy ho any tena tsy afoizako an'ity karainy ity a. Ohatrany hoe efa fantatr'indreo mangetaheta zany. Sady maty antoka be nge ny tenanay tonga taty fotsiny nefa tsy misy ninina akory. Ka andao amin'izay ary lava tsy inona koa moa natao eto e. Dia ahoana kiry Karaina? Ndrity ranga sambatra aminay telo mihitsy a. Fa ahoana? Ndry zao efa hanana moto vaovao be sahady manomboka rapitsy nefa ny anay na bisikileta ary tsy hanananaiko. Sa ahoana ry izy mitsamina? Tsy misy an'izany ranga fa ny vola nge samy manana e. Fa nisany fotsiny tsy mitovy. Nanatombo kely fotsiny ny anahy mihoatra ny anareo dia zay. Zay ranga ny tena marina. Hitako. Fa io ranga izay tonga sy misy eo fotsiny ny raha anotriny ny hatramin'izay a. Tsy asiana kafary zany hoe ny anianina kely na ny anianina betsaka. Na misy rangaza ny kaozany toko zany a. Sika nefa mpinamana foana hatramin'izay e. Irivo ihany zao ny vao tamin'ity taon'ity vao akamatsika. Milay daholo ranganareo. Fa leo ranga le drafitra antsika amin'ny herinandro ho avy iny atao masaka tsara. Sa ahoana? Dia aiza marina tsika no andeha. Ohatrany mbola tsy misy resaka mihitsy mantsy a. Fa tsika aloha tsy mahazo mandeha lavitra fa hainareo ihany ny ao an-tanàna. Tsy afaka midekosy ao tsony koa tsika. Andao ranga antsika zany nandeha. Antsy dia lavitra mety amintsika tsara sa ahoana? Za ndray mahita hoe maninona raha ny talata volondy any rangany nefa any zao malaza betsaka sy tsara sosisika. Miatatra tsara mihitsy tsika amin'tsaky. Ohatrany hevitra mety koa izay antoko izay a. Sady mino fa samy mbola tsy misy tanitsika e. Le antsegalo ohatra ny tsy poinsa fa misy fianakaviana inge ihany e. Zany e? Ye. Sady zay efa pakany foanako. Aleo ranga ny talata ny volonondry ihany ny raketina. Raikitra zany fa any no dia. Raikitra zany. Miala maraina fotsiny tsika amin'io dia amin'ny 5:00 tsika mila tonga aty. Tsy mety ranga zany a. Tontolo andro indray zany tsika afaka mirevirevy foana e. Milamina tsara izay aloha ny toerana le. Tsy kobony reto mihitsy koa hoe avy any ny bandy. Hitantsika tsara ny koloara hitondrana ny drafitra rehetra raha izany. Ary aleo aloha atsona aingana ry zalahy fa zara aza tafala teo. Azao ry zalahy. Mino fa efa hita lisany izay amin'izao. Ka zao ny fomba isam-bora lisany an'ilay sipa. Manao tazan-davitra lisany dia mila manara-maso. Sipa roa izy ny ato a, dia le manao bolouzangoira maintimainty io ny sambory lisany. Ao zay a. Ka zao ny fika mba tsy afantaran'ny zareo hoe zany eo ambadiko izao. Tsy maintsy poritra ireo sipa ireo dia rehefa lasa mivoaka any a, dia amin'izay lisany misambotra anazy. Raha miaraka izy roa dia ndray ihany ny sambory lisany. Zay fa matoky lisany a. Le ty ve le si pipi dia adiny zato tany foana. Sainareo ihany mibandy e. Mbola nandraikely le zavatra tsika aloha fa inona ary ty maimaika be ty e. Ka naninona raha taty ny foany.
sao dia very lafahany amin'ny vilona ary ny aty ka hoe mila miafokafony izany. Sy efa vita le siny fa rehefa avy eo indray tonga dia eto ny ataoko. Ry Linda milaza tsy mazaka dia niala ilany ako. Za kosa aloha sy mpamirevy fa raha iny tena tsy mety amiko. Sy fanarahana iny. Samy manana ny reviny io. Za koa ohatrany tsy manao a. Ary mandeha anaingana ary toko fa mba poritra koa nge izay Poritra ho ny Karen. Anomboka amin'izay zany dia very dia. Aleo aloha moa dia sotro be dia amin'izay ohatry ny hoe tsy mahafantatra ninina mihitsy. Ary aiza kile soraty eo ry Linda? Tsikiry Karen mba meo andriy fandriny eo akaikiny eo a. Na aleo koa izany izay mandeha any dia taraiky be foana vao miverina ka. Ny olona izany efa poritra be mihitsy. Koa araiky izaniko. Sika sindria avy eo tonga dia miara mandeha fa tsy tanatsony koa ty. Tena ty Linda ty indray ny hanondrana eto raha izao no mitoy le. Efa sy paroko ve dia atohatra ny salahy. Efa iny akitoko fa andao amin'izay tsika andeha. Ela koa ary letika be tany nefa be teniteny eoko. Inona izao no navariana ny lety tany? Mbola nijerijery toerana kely alisy. Fa milamina tsara tsy misy olona mihitsy aty mitazatazana n'le tanana tatsy ambadika tatsy. Fa tena tsy tamana kosa aloha bainina raha hoe izany no mipetraka aty. Tsy maintsy any Ambohimanarivo any aloha izany Karen ny tazomina raha izao fa mahamay be raha ny talata. Fa inona indray ty mahavariana ny laty Sy ny revo le sotroana fa zavatra tsisy dikany izany Efa tsy atila izao mipetraka dia izay izany. Fonjary rivo Ohatray ohatra misy feo mitsikika kely ty zany sady ohatra miantso vonjeo izy zany. Sao dia mba izy rovavy ty zany Fonjary anaovan'izy rovavy sary mihetsika indray le ty dia taitaitra eo. Zay lahy ve vahiny amin'ireny koa sao dia mba tsangitsangitsony lesy zany misy mahazo an'ireny mihitsy any fa efa ela ihany angereny zay nandeha tany aza taitaitra eo lesy fa tonga eo foana ireny ny tsy laitrako nge dia lahle atao Linda fimezana rehefa vao fitany any ary inona koa ty mampiazakazaka be any Linda avy any ty. Ary nakaizy Karen fa tao tsy miaraka aminy. Fa misy inona ry Linda? Ary nakaizy Karen? Lozana ery rivo sy toky. Fa misy inona ry Linda? Teneno aingana fa inona ary ty? Lasa an'le bandimy lany Karen za tafatsoka fa izy lasany ihany. Kozy vele fa bandimy lahy iza koa zany dia inona le tiany atao amin'izany andao rangaha anaingana? Fa bandy ohatran'ny ahoana zany ry Linda Dimy lahy ary zareo dia misaritava daholo ary mitondra antsy lava lela be ny anankiroa. Andao ry zareo hitsoaka fa maty aty tsika. Andao marina hitsoaka raha izany fa sao dia mbola mitady antsika eo ry zareo. Dia ahoana izany Karen? Andao rangalo ny ainana votana tsy atsika mihitsy any ireny raha ny fahitako azy teo andao ary aloha raha izany hitsoaka fa mahamay be nge zany revo zany Riva ihany ty ny andro nefa Karen ty tsy hita ihany. Dia ahoana ry izy roa no atao Andao rangaha mpandrembotandro filaminana fa tsy misy fikatsony ty sady sao dia hifodotra ty amintsika indray zaoko. Izany indray zareo mahita hoe ahoana? Maninona raha ny antranon'ny Karen aloha ny antsoina fa mifindainge taraiky aty amintsika ty zao rangaha andeha atao aleo sady ilazana mpitandro filaminana no atsonany any amin'ny zareo mba halala ny vaovao rehetra. Ka andao aingana ary fa homaizinao ihany ane ny andro fa aiza ihany ary izy mianaka ny mbola tsy tonga fony mitovy mihitsy reny ka samy mandeha any amin'izay alehany any dia tsy mba mahalala miteny akory na miantso fa mampitaitaina fotsiny mandreraka mihitsy aleo aloha atsoky Karen fa tsy milamina mihitsy anie izany saiko izany ohatra ny tsy vehivavy ny tena fa efa andro alio mbola tsy malala mody ihany tany efa tsy milamina ity ary aiza moa le findaiko teo no nataoko ay moa mbola tavela tsy anaty poketra azy kaika hodry ary ohatran'ny maneno anie izy zany
Ie, i Karen misy ty miantso ty marina. Allô? Lozina ry ty. Tsy hita ho ny Karen fa nisy nakakeriny. Inona re ty Andriamanitro? Io mihitsy lefa tsy nampandry ny saiko teo. Hitovy koa ty tsy hita ihany. Dia inona re zany nataoko e? Faiza koa ary ty miantso ty. Allô? Manahoana tompoko? Izy zao? Ie, ny vadiny ty tompoko. Ah? Ahoana tsara? Andriamanitro. Aiza izy zao? Ie ny tompoko, ho avy any ah. Falozinina kory ty e. No tanana ponza vonjomaika koa ny tofo. Noho izany afiarana sokatra tratra tany amin'ny serana mpiara-manidiny Tolehary zany. Andriamanitro, mbola tsy nisy ohatry ty. Ny vady ny giatra, ny zanaka nisy nakakeriny. Dia aiza ny tany ileko amin'izao e? Izay efa voalazanay teo izay rery maman'ny Karenina ny zava-nisy a. Tena tsy nampozonay ilay izy ary tena tsy noeritreretinay mihitsy. Mandeha any moa nareo dia maninona ny tsy miera-ty aminay ray aman-dreny akory e? Ka efa mifanarahanay anie izao ry maman'ny Karen e. Karen mihitsy ary nolaza taminay fa efa niery izy. Efa raha niraraka tsy azo rofina intsony zany zareo fa leo zany ho any a. Ny vahaolana ahitana ny Karen ny andity davina fa mandeha any ny fotoana. Ka inona tsony moa no azo atao eo e? Miandry vokany eo sisisika e. Manaonao foana mihitsy nareo ankizy reto ka. Zao ny ray aman-dreny no sahirana sy mijaly rehefa misy mahazo anareo ohatr'izao. Tena tsy adosonay ireny maman'ny Karenina. Ao fa ezaka izay hanampy anareo fianakaviana amin'izao tsy fahitana azy zao. Vita ihany ny afera marina. Aleo amin'izay manomana niketrika manaraka angalana ny vola be any amin'ny Panarivo fa tsy. Zay lesy lava ho tafarivo. Aleo aloha any amin'ny Salahy dia asaina tereny Salahy Karen ka nalarana finday anga minisitra. Vola be ako ianao ry Karen manomboka eto ah. Ary Linda. Ndrivo e mba mahatsapa ny zavatra tsapako e. Finna ny tsapan'lahy? Ka momba ndrivo e. Ohatra ny lasa tsidy zany foana ho ale ry hatramin'izay tsy nahitana ny Karenina izay. Sandry tsy mba mahatsikaritra an'izany. Tsapako zany ka. Finna ny teny lambara amin'izany? Ka manahabe so dia mba rivo ihany ary akiny tena ambadika izao tsy fahitana ny Karenina izao. Rivo koa ve lesy dia vita an'izany a. Mpinamana ane tsika e. Tsy mampino ka. Mba le fahasolavitra ihany ny saina ry Linda. Tsy tadidin-drenga le ny alina be amin'ny Karenina ireny rehefa mirivontsika ka. Ny sambatra mihitsy ndry e, makatsy e, makaroa e. Sady raha le fihetsika le ritany talaty ireny aloha tena ohatrany tsy matokololo mihitsy. Finna daholo zany e. Mbola ho fantatry ndreo ihany ny tena mariny. Fa aleo aloha arahana akaiky fotsiny momba n'le riny. Fatandreminy so milaza an'izany aminy. Fa za koa ve zazakely e. Za ve dia teny an'izany any aminy. Ty izany mahalalako. Matoky andria zany e. Mbola tsy hita ihany ty ny zanako nefa efa 3 andro izay nanjavonany.
Mba manahoana izay ihany. Efa maty fa sa mbola velona. Ny mpitandro filaminana koa tsy ary nesana vaovao mihitsy. Andriamanitra, mba harovy ny zanako iny any amin'izay misy azy ihany. Tsy manana afa-tsy naka aiza ny tany alehako raha maninona iny. Mifona aminao Andriamanitra amin'izay tsy mety nataonay ka tsy nanaraka ny sitraponao. Mamela reny heliko ry Andriamanitra. Oka ny sitraponao rery ihany ny tanteraka fa tsy ny anay. Amen. Ary misy misaly izany findaiko izany. Aleo hoe vakina. Raha mbola te ahita ny zanakareo velona ianareo, dia efa adio ny manaparitaka izao resaka izao ampitandro ny filaminana. Aty aminay zanakareo mivady ary mbola velona soamatsara izy amin'izao. Misy ny fifanarahany fanaovantsika ka miakina amin'izay no iverenan'ny karainina any aminareo na tsy. Ka izao no izy mila vola 500 tapitrisa aminareo izay. Andray, tsy azo nareo ataony miantso anay fa raha rivo izay miantso anareo amin'ny valiteninareo sy ny fotoanantsika. Andriamanitra, falozinona rety. Nisy nakakeriny izany ny zanako dia ataon'zareo takalonay. Amin'izay vola be takin'zareo. Dia inona re no ataoko e? Tena tsy diso mihitsy ny eritreritro fa misy zavatra kobonin'ity rivotra mihitsy any. Dia sanatria ve ka aleriana ao ambadika izao tsy fahitana ny karenina izao e? Tena namana mpamadika lara izany misy ka. Aleo rangaha rahana maso mihitsy sy ataony lery rehetra. Ary nde ho aiza ary le daly izany fa toatra mahay maika be izy izany e. Iny ny fanandray busy. Arahako izay alehan'ny landro any efa talako ny marina rehetra. Iza koa raha ty miantso aty izany. Ay lindatika. Allo, dia ahoana ki? Aiza la io izao. Efa eny langa any vaovao mahakasika ny karainina. Mbola tsy henoko ka. Fefa misy vaovao anga? Nisy nanao takalonay na olona sy izy ary nitako vola be amin'ny ray aman-dreny noho ireo olona ireo. Enjana indray izany. Ka tapao ary aloha dia rehefa avy eo mandalo any amin'ny ihany fa mbola ity ambodivona aty azy zao. Eny ary rehefa avy eo izany e. Enjana izany vaovao izany. Dia izy ary no mbady izao e. Aleo aloha hoe jerena tsara izay alehan'ireo sao tsy hita tampoka eo. Ary nanatona ny fiantsonan'ny fiara makany talatany voronona kely izany e. Iny eny faniditra ao anatin'ilay fiara mameno mihitsy. Tena tsy mazava mihitsy izao a. Dia inona re ny fikana rahako ny lery e? Hitako ny hevitra. Allo ke moena ny vola tadiavin'ireo jiolahy tsy vanina naka ny zanako raha izay no mampiverina ny karainina. Sao dia vonoina ihany mantsy ny zanako. Ka sao dia tokony hampandre atsokotsoko ny mpitandro filaminana ihany maman karainina. Tsy mety aky izany a. Efa raha andro zareo maso nge hono izay fietsika ataontsika rehetra e. Atao tary linda sao dia vonoina ireny ihany ny zanako fa aleo amin'izao ihany ka. Eny e, efa ho afoko an-drareo ny vola tadiaviny. Mameny akiny zanaka ka ninona dia tsy misy mahasolo azy. Manam-bola marina reto ka tsy vakiany loha akory le 500 tapitrisa fa fahitana ny karenina ihany masaka andohany. Fitiavan'ny zanaka daholo marina izany ka.
Dia ahoana Linda? Mbola tsy nisy vaovao ve mahakasika ny Karen? Fa taiza lahatiny izao indray vao hita e. Nisy nanao takalon'aina ny Karen. Kozy vely. Nararika irabofinay dia nikarakara azy foana fa indry ihany ny ao an-tanàna fa tsy misy olona mihitsy. Dia ahoana izany vaovao ratsy izany? Tsy fantatra mihitsy ve ilay olon-dratsy? Ka mbola tsy fantatra mihitsy hatretiko. Bofin'ny Karen rehefa matahotra mihitsy amin'izao 3 andro tsy nahitana ny Karen izao. Ny sisandrasana dia nianomezana an'ilay vola be an'ireo nakakeriny any Karen ireo fa efa mitahitaina loatra hono sao maty any iziko. Izany veky? Dia tsy misy azo atao intsony izany? Ka inona ary ny azo atao e? Ka efa namepetra mafy ny olon-dratsy ireo fa raha vao mampandreny mpitandro filaminana dia ho vonoiny Karen. Milamina tsara kosa izany. Enjana ndraiky izany. Inona moa izany fa dia miandro izay gadony any eto fotsiny tsika. Ohatran'ny raha fotsy be verilona izany. Fa hono aky? Raha toko izao mba izy. Tsy aty le ry izao fa lasa namonjy fivoriam-pianakaviana any Antsirabe any koa le ry. Maika milamina tsara kosa izany koa. Raha riva ihany le tselahy dia miroso miketrika manaraka raha izany. Dia izay kely nampanatoko andriaty atranto izao Nefa ny antso eo ireo olon-dratsy ireo dia raha riva 7 ny fotoana. Indrindra mba namako hiaraka amiko anatitra ny vola be io. Sao dia vorery no asaina manatitra ny vola io any aloha e. Ny ahiko mantsy sao dia atezitra andro zareo ny fahitany ako. Isika sindriana tsy mivoaka ao anaty fiara amin'io e. Fa mandalo fotsiny tsika manipy an'ilay vola dia lasa. Ohatran'ireny hoe manary fako ireny fotsiny. Dia aiza Karen no alaina amin'izany? Rehefa voaraina ny vola io vao miantso antsika indray izy amin'ny angalana ny Karen izany. Ka mba azo atokisana ve zandra madame Landy a? Sareo mantsy ho lasany amin'ny fotsiny vola nefa Karen tsy avoditra ny koriko. Ka isika ne ka sokina manano bato aky izao e, ka tsy afaka maka izy tsony. Ny azo atao sisa dia miandry izay baikony zareo fotsiny. Izay aloha dia marina e. Aleoko hitanterana izay angatahany fa so hanenenana. Eny ary miandry lera izany sika dia lasa. Efa hitako ilay toerana natoron'ny zareo fa aleo janona kely eto tsika. Misy mesazy izany fa aleo aloha vakiana fa sao dia zareo izany. Io tokoa eny fa zareo mihitsy ty. Atsipazo eo amin'ny dabapako io alohan'ny fiaranareo io ilay vola. Dia mandehana tokony 1 kilometatra eo dia ajanony ny fiara fa isan'andro eo ny zanakao afaka 10 minitra raha tsy mamitaka anareo. Dia inona no atao? Menandro zareo any ve vola sa ahoana? Karen man tsy hitakoriko. Aleo kiarahana aloha izay lazainy fa matahotra mafy azy izany. Voaiko izany ty fitaratra ity dia atsipiko ty vola ty Atsipazo aky dia andesika fa sao mampiahiahandro zareo Andao ary fa natsipiko any izy izay e. Aiza ihany ake zareo izany fa efa dila izay ny 10 minitra ny lazainy Dia sanatria ve ka nametaka antsika zareo? Io ary le efa nampiahiahy teo. Tena ho voafitaka izay raha izao no mitohy. Aleo aloha ampahirizina ihany mamany Karen sao maninona eo ka izay koa vao hiampy indray ny fahavoazana. Mandrasa kely rehefa aza taitaitra loatra ohatran'io aloha mino fa tsy hamitaka antsika izany zareo fa vola be iny ve? Otry, ary tsy fiaram-polisy ve izany? Fa indringa nampandreny mpitandro ny filaminana? Tena maty marina zanako. Karen! Lozina re ty torany ty marina. Aleo aloha kosehana aingana fa sao anahirana eto.
Ilay jiolahy tsy tonga akory manatitra ny Karen, fa ahoana koa ary nahatonga an'izany polisy izany aty e. Tena tsy mazava amiko mihitsy a. Io fa mahatsiaro tena kely ty. Leoko seha ihany aloha iverin'ainga n'izao fahatsiarovan-tena an'izao. Madame Landy a, Madame Landy. Tena misaotra anao anaka fa avitra ihany ny zanako. Raha tsy nisy anao ngamba dia tsy hay intsony hoe ahoana ny hafarany tantara. Tsy misy isaorana re izany ro mamany Karenina. Adidiko amin'ny mahampinamana anay sy Karenina angeny nataoko rehetra. Fa mba tantara hoe ilay tsy ry tokony nahafantarany lahan'izao fa tena tsy mazava aminay mihitsy ka zao ary araka le resakantsika andre mandeha iny tsy matiko lolo mihitsy ny fihetsika rivo dia narahako le ry le zanatsondry hoe aty Ambotovona. Nakany talaty le ry tamin'iny dia narahako otrany. Ary zay ngeny nafantarako ny marina rehetra. Dia avy eo le mody nandanga tamin'ireny hoe hamonjy fivorim-pianakaviana any Antsirabe. Tsy nisy an'izany akory fa teto ihany fa namola vola tetika isamborana andrivo no nataoko sy ireo polisy dia zao tratro zao le ry. Enjana indray zany a. Tena namana mpamadika mihitsy le rivindra izany. Tena tsy napoziko le rinona vita an'izany. Mifoana ary maman tamin'nydidrako hatr'izay a. Ka hoe izay a. Nampitondra fijaliananao tokoa ny vokatry ny nataoko ka mifoana. Tsy mba ninoako akory ny teninao hatr'izay. Ka ry izay anaka fa amin'ny manaraka ny tsy atao tsony a. Ataovy anatra ny amin'ny sisy zao mahazo antsika izao e. Narainao izao. Migadra 20 taona tranomaizina koa vokatry ny ratsy nataony. Misaotra indrindra ary maman amin'izany fananaranao izany a. Anatra ny sisa tokoa izay. Anatin'ny fiainana nosoratany Airtox. Novelomin'io ny mihaja ny rindra. Ny ravo. Olosoa. Niaraka tamin'ny faly. Rakoto. Ary fetra sarobidy.